Faly miarabantsika indray ny mpanaraka ny fandarana bonjournaux sy ny self défense. Ny self défense tsy natao hoe setrasetrana fa natao hoe iarovana vatana sy amin'ny fiainana andavanandro. Ka ity indray ny teknikantsika amin'ity androany ity. Ny teknikantsika androany zany raha misy olona manakenda anao avy eo aoriana dia mipresy avy eo aoriana izy dia ohatr'izao ny anaovantsika aminazy. Manakenda izy dia kapoana eto amin'ny kibony dia modina ohatr'izao ny vatana dia milatsaka moramora dia modina makaty aoriana ohatr'izao dia raisina eo amin'ny tendany dia sitomina midina manarak'izay izy. Dia averina kely indray mandeha dia manakenda ohatr'izao izy dia kapoana eto amin'ny kibony dia mivao azy le tanany dia milatsaka moramora dia mitsofoka modina ohatr'izao aty aoriana dia raisina eto amin'ny tendany dia sitomina manarak'izay fotsiny. Manakenda ohatr'izao tak dia modina dia milatsaka dia mivao azy dia avy eo zay. Ny paozin'le loha tsy midina ohatr'izao fa tia mikapokato le kody dia modina ity dia amin'izay afaka milatsaka ohatr'izao ity dia ity tongotra ity antitra dia modina ohatr'izao fotsiny rotation dia eto amin'ny tendany dia ity misitony ity. Eny ary indray ny teknikantsika tamin'ity androany ity ka zay ny mahasaka azo natolotra anareo ty amin'ity androany ity dia manasa anareo indray anaraka ny self défense eto amin'ny bonjournaux amin'ny androany toy izao indray.